Miara-patomboky lasy tomboko vavy tonga soindray tao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny MBS ianao amin'izao alina izao asaina-panajana renao anaraka izany hatramin'ny farany eo amin'ny vaovao mahakasika ny finoana ary nohanim-boantsika avy hatrany ny fotoana nisokatra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity tamin'ny alalan'ny lamesa lehibe ny journée mondiale de la jeunesse à Madagascar na ny JMJ andian'ny fahasivy izay nitotosaina tany Mahajanga. Anisan'ny tonga nanatrika izany fotoana izany moa ny filoha teo aloha marika Ravalomanana. Tsara ihany koa ny manamarika fa omaly no nanomboka ny fihaonana voalohany tao Ankorefo ho an'ny tanora rehetra tonga avy amin'ny lavalon'ny nosy. Rahantsika avy hatrany ary ny vaovao tateriny Jessica Miray. Ary hoy ilay anjely taminy aza matahotra ry Maria fa efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao lioka toko voalohany ny andininy fatelopolo. Io no loha hevitra nosafidiana mandritra ny fankalazana ity JMJ andian'ny fahasivy izay tanterahina ao amin'ny renivohitry Boeny izao. Ankoatr'ilay lozam-pifamoivoizana nahazo ny mpamonjy JMJ teo Akazobe ny alahady lasa teo izay namoizana tovovavy iray hiazo any Mahajanga amin'ny fihaonam-ben'ny tanora izao dia milamina tsara hatramin'izao izay fiatrehana ny JMJ any Mahajanga izay. Ny eveka rehetra manerana ny dioseza raiky amby roapolo manerana ny Madagasikara kosa no mitarika ity fihaonam-ben'ny tanora any Mahajanga ity. Tsara trany ihany koa ny mampatsiahy fa misy ny sinodan'ny eveka maneran-tany izay tanterahina any Rome. Hotohizantsika eo amin'ny vaovao mahakasika ny fifidianana kosa indray nisokatra androany ny foibe toeran'ny fampelezan-kevitra tiako Madagasikara ho an'ny distrikana Tsimondrano tetsy Antanikatsaka Itaosy. Nampahafantarina ireo mpanohana ny kandida marika Ravalomanana tonga teny an-toerana ny toromarika rehetra mandritra izany ny fampelezan-kevitra izany. Eo ihany koa ny fampianarana ny olona ny fomba fampiasana ilay bileta tokana tsy notambazana vola na fa fitiavana no nanosika ireo olona noana ity kandida mitondra ny laharana 520 ity. Edena Elias sy Manora Andriamalala. Mbola mipaka amin'ny vahoaka Tsimondrano mandraka ankehitriny ny zava-bita ny kandida marika Ravalomanana nandritra ny fotoam-pitondrany. Profon'izany ny fahatongavan'izy ireo ifanohana sy ifanometanana ary nandray ny toromarika rehetra teto amin'ity foibe toerany fampelezan-kevitra a Tsimondrano eto Itaosy ity. Tsy notambazana na ariary aza fa noho ny faniriana anarina indray ny fiainan'ny malagasy no antony nanosika azy ireo anohana ny kandida laharana 520 ao anatin'ny bileta tokana. Ireo ben'ny tanàna avy amin'ny distrikana Tsimondrano no nifandrimbona niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka ny TIM nanentana ireto olona tonga teto ireto. Manao porte-à-porte isam-baravarana ahoana ny fanaovana azy io tia bulletin unique io sariny io dia mampianatra ny olona hoe eo amin'io laharana 520 io no asitsika X io asitsika cochage ary amin'ny andro ny fifidianana dia tsika rehetrarehetra miampina ny bureau de vote satria efa misy miketriketrika raha maloto any tsy manaikitsika satria dada fatatsika fa mpandresy. Ity fotoana androany ity dia sady nanokafana ny foibe toerany fampelezan-kevitra TIM Tsimondrano tety Antanikatsaka Itaosy. Natao hiainona ny etaetan'ireo vahoaka Tsimondrano ary natao akana ny vaovao rehetra mahakasika ny kandida marika Ravalomanana laharana 520 sy ireo karazana fanentanana samihafa ihany koa mandritra ity fanomanana ny fifidianana ity.
mahakasika izay vaovao ny fifidianana izay ihany dia notokanana tamin'ity androany ity ihany koa ny QG na ny foibe toerana mpomban'ny kandida marika ravalomanana eo amin'ny tsena Nanosy be tafiditra ao anatin'ny boriboritany faefatra tonga nitokana izany tena toerana moa ny mpanolotsaina Antananarivo renivohitra avy amin'ny antoko tiako Madagasikara ny KMMR ary ny délégué ny mpivarotra ao amin'ny tsena Nanosy be noro fitiavana no mitatitra ny vaovao. Notokanana androany 9 Oktobra ny QG na ny foibe toerany pombany filo marika ravalomanana ao amin'ny tsena Nanosy be boriboritany faefatra satria maro ireo nahazo tombotsoa tamin'ny fanamboarany filo teo aloha marika ravalomanana ny tsena sy ny lalana tao antoerana. Nitokana izany teny antoerana ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo avy amin'ny antoko tiako i Madagasikara ny KMMR ny délégué ny mpivarotra ao amin'ny tsena ny Nanosy be tary ny filohan'ny Raharson Jean de Dieu. Izahay dia tsy miaro-javy fa izay rehetra vonony amin'ny fampandresena ny kandida marika ravalomanana dia misokatra ny biraon'ny KMMR izy KMMR eto tsena Nanosy be eto amin'ny Lapoin vonona ary misokatra ho an'ny mora tsirairay sy fikambanana tsirairay izay mbola te-hiditra ao anatin'izao fikambanana KMMR tanjona dia iray ihany ny ampandany filoham-pirenena marika ravalomanana premier tour de vite dia misokatra ho an'ny rehetra izany ny kizea nizaniza ny tsena Nanosy be sy lety amin'ny 4e tsy manilika an'izanizy fa misokatra ny varavaranay ho an'ny rehetra zay resy lahatra tokony ho resy lahatra satria zao raha vita ty tsena ty président ravalomanana rery any na vitany eo aty amin'ny faritry ny Afrika zay mitondra soa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra manerana amin'ny Madagasikara satria avokavoko Madagasikara io ka noho izany miatso atsika rehetra ho resy lahatra ampandany amin'ny président ravalomanana antsika numéro 520 na dia ho QG eto amin'ny tsena Nanosy be aza ity hoy ny filohan'ny KMMR ao amin'ny boriboritany faefatra Ramatoa Holy dia misokatra ho an'ny pombany kandida laharana 520 marika ravalomanana rehetra tsy ankanavaka ao amin'ny boriboritany faefatra satria ny tanjona ho izy dia ny fampandaninana an'ity filo teo aloha ity izay tantana ny firenena indray nanamafizany ihany koa ny filohan'ny mpivarotra. Tonga anay anosika anay anoana filo ravalomanana anisy lahatra anay zany ny asa izay fanataony teo aloha zay mbola ataony amin'izao sy mbola hotohizany dia manoana azy hatramin'ny farany zany zay taloha eto Nanosy be. Manoana ny data zany dia tamin'ny aro taloha ty toerany ty fotaka be misy ady tena ratsy nefa rehefa izy tonga teo dia nanjary zao ny tany Nani faribaly mananany fadina tamin'izany tena nanjaka raha biby io hatramin'izao rehefa dia izay ny anoanana azy. Be maro zavatra vitany président ravalomanana ary mbola tiany tohizana zany raha tsy telo fotsiny izay hoe tetezana tsena izay tena hita mihitsy hoe avokavoko Madagasikara dia tsara ho anay mivarotra eo amin'ny tsena Nanosy be manoana marika ravalomanana mba hitohizana izay asa rehetra fa hisy vokatra tsara eto Madagasikara. Manoana ny kandida marika ravalomanana laharana 520 ihany koa ireo sokajin'olona samihafa mpahazo tombotsoa amin'ny tsena Nanosy be. Fahandro faharoan'ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana filohan'ny repoblika tokoa androany ho an'ireo olon-tsotra izay sendra ny fandraisam-peo ny MBS dia noho ny zava-bita ny filoha teo aloha marika ravalomanana nandritra ny fotoana nitondran'ny firenena no mahatonga azy ireo mbola manoana ity kandida mitondra ny laharana 520 ity eo ihany koa ny fanana ny programa matipaika hanarenana indray ny firenena andeha raharantsika avy hatrany ny fanehoan-kevitra teo amin'ny fandraisam-peon'ny rivo Rajonarivelo sy Manora Andriamalala. Safidianako an'le kandida 520 na idada izay zavatra vitany teto amin'ny firenena tamin'izy teo amin'ny fitondrana dia tena lamina fiainan'ny malagasy mba ilaina ihany zany dada na iza na izoko na izandry na i dadabe na i bebe na i nenibe na i dada na i mama mba hifidy anazy daholo ny laharana 520 amin'ity fifidianana ity manentana zany zaho izao tenako izao.
ny antony safidananay manokana ny président marka ravalomanana moa zany a dia voalohany indrindra aloha amin'ny izy a dia navita zavatra lehibe teto amin'ny tsenana Nosy Be zay moa mazava ho azy mpivarotra eto amin'ny tsenana Nosy Be hitanareo ihany zany ny zavatra vitany a indrindra fa ny tsena teto amin'ny ny trano ny fivarotana teto amin'ny tsenana Nosy Be zay vitany manara-penitra tokoa satria avokavoka Madagasikara mihitsy zany tsenana Nosy Be zany faly dia faly tokoa zay tamin'ny zavatra vitany teto amin'ny tsenana Nosy Be noho izany dia mifidy azy manokana zahay noho izany zavatra vitany izany satria dia tena soa dia soa tokoa zavatra vitany teto amin'ny fariky ny tsenana Nosy Be za zany olona teto Nosy Be teto mihitsy nalatsahantavony mbola tsisy data zany teto mbola tsisy an'izany ravalomanana zany dia lehibe ny olona teto tsisy fandrosoana mihitsy teto lalapotaka ny teto misy raro nga miratsara aminareo hoe sarety ary ny sty fa lalapotaka vita resy lahatra mbola be ny tanàna izy dia fa nikarakara zavatra teto tonga président izy be zavatra ny soa teto misy pavillon teto ary narotany ary fa nysolomian'ny olona amina tapotsisany zany ny volona amin'io orinasa mihitsy io aminay na inona zany na zao lalana rehetrarehetra zao dia misy lahatra ary tsy ala mihitsy satria mitarana fa sy rehetrarehetra miasa atao nypitsen'ity ny candidat mitondra ny larana fahadimy amby roapolo no vidiko amin'ity indray mitondra ity satria mbola hitanay taranaka faramandimby fa napetrany sy ny lalana mboariny mbola lovainay hatramin'izao ary mbola tsy hitanay mihitsy iza mbola navitany solo azy aloha hatreto ka zay dia anisan'ny tena makatoa ary tena manentana vahoaka manerana amin'ny Madagasikara mihitsy ifidiny ny candidat larana fahadimy amby roapolo mbola lovainay taranaka faramandimby hatramin'izao ary mbola mangetaheta mihitsy indrindra fa fandriam-pahalemana izay tena nanana ny dada tokoa ny atao hoe tany-tandalàna tamin'izany fotoana izany ary mbola nahilovanay hatramin'izao ny amerenana ny tany-tandalàna toko mbola kely tokoa nahitana Nosy Be fe fotaka be lalana ratsy be mitsena ratsy amina tsena maloto dia ny dada ny navitana zany ihany zany ka zay nividianako azy tokoa fa vaovao manodidina izay resaka fifidianana izay hatrany efa niparitaka manerana ny nosy ireo solotena avy amin'ny vondrona Europeana izay anara-maso manokana ny fanomanana sy ny fizotry ny fifidianana vondrona dia ny voalohany ireto tonga ireto izay miisa 70 tsy ny fanaraha-maso ny andro ny fifidianana ihany no atongavan'izy ireo eto fa indrindra ihany koa ny fijerena manokana ny fitaovana ampiasaina sy ny fizotry ny fampelezan-kevitra Edena Eliasy Manorandre Malala taoriny ny fahatongavan'ireo solotena ny vondrona Europeana teto amintsika ny 20 septambra lasa teo dia napetraka any amin'ireo faritra manerana ny Madagasikara nanomboka ny sabotsy teo ireo mpanaraha-maso misa 70 avy amin'izy ireo izay efa nigadona teto ny talata 4 septambra toy ny tamin'ny fifidianana hatramin'izay dia nasaina indray ireto vondrona Europeana ireto mba hijery akaiky ny fikarakarana ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara amin'ny ity taona 2024 ity tonga hanara-maso ny fanomanana ny fifidianana ary hiara-iasa akaiky amin'ireo ratsamangaika misana ny fifidianana ihany izy ireo manaraka tsara ny rindran-damina maharitra ity iraka ataon'izy ireo eto ity ankoatra ny fanaraha-maso ny fizotry ny andro ny fifidianana ny 7 novambra izao dia isan'ny sahan'izy ireo ihany koa ny fenitra arahany seny amin'ny fitaovana ampiasaina mialoha sy mandritra ary aoriny ny fifidianana mba hisiny mangarahara hatrany eo ihany koa ny fampelezan-kevitra izay efa nanomboka omaly efa nisy ny fofanana natrehan'izy ireo nandritra ny 3 andro izay miompana indrindra mikasika izay fifidianana izay vaovao mahakasika ny fiara-miasa amin'ny anivelany kosa indray ny dia fitaovana maromaro no natolotry ny masoevon'ny Chine tetsy nanisana tamin'ity androany ity ho an'ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ny alalan'ny Ramatoa Yang Ziaorong izao moa no natao dia hiatrehana ny fanadiovana ny tanàna mba hisorohana ny mety fiparitahan'ny aretina samihafa rahantsika vetrany ny antsiprian'izay miaraka amin'ny Noro fitiavana matotra ny fiara-miasa ny ambasadiny Chine eto Madagasikara sy ny commune Antananarivo renivohitra
kojakoja maro samihafa hoentina anadiovana ny tanàna mitentina 5 tapitrisa ariary io no natolotry ny masoviny Chine ramatoa Yang Xiaorong ho an'ny commune Antananarivo renivohitra androany teny Nansan fitaovana toy ny borety misy zato râteau misy 20 sy lapela maro ary fanamina ho andreo mpanadio tanàna no nomeny tam'izany. En effet, dans les pires et meilleurs moments, la Chine reste toujours présente pour épauler ses amis et frères malagasy. L'année dernière, pour soutenir la lutte contre la peste de Madagascar, le gouvernement chinois a offert des dons de matériel médicaux et de matériel de nettoyage, etc. Et aujourd'hui, ces matériaux qui font l'objet de la remise de dons réaffirment la solidarité du peuple chinois vers le peuple, avec le peuple malagasy et la volonté de travailler ensemble dans la lutte contre la peste. Izany no natao hiatrehana ny fanadiovana ny tanàna isorohana ny mety ho fiparitahany valanaretina pesta amin'izao vanim-potoana isehoany eto amintsika izao. Lafim-baovao hafa kosa indray mbola manjavozavo ny mahakasika ny fanomezana asa mendrika ao antsika eto Madagasikara saiky ny akamaroan'ny asa eto amintsika ihany koa mantsy dia tsy mbola ara-dalàna avokoa na informel anton'izany mbola fahamaroan'ny olona tsy anasa fa indrindra ireo tanora izay vao nahavita fianarana 700 amin'ny olona tsy anasa izao dia tanora avokoa misy araka izany ny famolavolana tota-kevitra ho fanomezana asa mendrika eto Madagasikara izay novolavolain'ny OIT na ny Organisation Internationale du Travail. Jessica Miray no mitatitra ny vaovao eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Tsy miakatra ny tanora tsy anasa eto Madagasikara raha nitatitra avy amin'ny OIT ny taona 2012 izany hoe raha ny taona 2012 2,700 izay tahan'ny tanora 520 ka hatramin'ny 420 taona tsy anasa izay dia niakatra 3,400 izany ny taona 2012 ary ny 720 ny tanora dia amin'ny sehatra tsy ara-dalàna avokoa. Voakasika izay tsy fananana asa izay avokoa ny tanora na nahavita fianarana na tsy. Mbola olana eo amin'izay fiakarany tahan'ny tanora tsy anasa izay ny tsy fifandraisan'ny fianarana sy ny asa misy. Ampihena izay tahan'ny tsy anasa izay indrindra sy ametrahana ny asa mendrika eto amintsika dia efa misy ny antotan-kevitra mikasika ny fanomezana asa mendrika eto Madagasikara izay novolavolain'ny OIT sy ny ministeran'ny asa ary ny BIT na Bureau International du Travail. Ka mandritra ny 4 taona no ametrahana izay eto ka efa nanomboka ny taona 2012 ary tsy farana raha tsy ny taona 2012. Ny zavatra eto androany zany dia ny revue mi-parcours ny programme pays pour le travail décent. Izany hoe manana ny programme pirenena momba ny asa mendrika zany tsika malagasy izay nisoniavana tamin'ny 2012 dia ao anatin'ny programme pirenena io izay document anankiray mamaritra hoe inona daholo ny andraikitra izay any ministère maro samihafa ny ao anatin'izay tokany mpiasa ny groupement des employeurs na ny fifindronan'ny mpampiasa dia namaritra ny hoe tamin'izany 2012 izany hoe ireto daholo ny activité ka ahafahana mahatratra ny asa mendrika aloha ao anatin'ny 4 taona 2015-2019. Mbola olana eo amin'ny fanatanterahina ity antotan-kevitra ity ny fifandimbiasan'ny asa matetika eo amin'ny ministera fa ihany koa ny fahamaroan'ny tompon'andraikitra mikasika ity antotan-kevitra ity. Roa kosa ny olona aram-panomehana ao anatin'izay antotan-kevitra izay dia ny fampananana asa sy ny sehatra ny asa eto Madagasikara ka tanora sy vehivavy no tena iompanan'ny fampananana asa.
vaovao ny fanatanjahantena kosa no entintsika maranana izao vaovao izao. Tanora zavazavavy manodidina ny 300 avy amin'ny faritra maro eto Madagasikara no andray anjara amin'ny esika festival anamariana ny andro maneran-tany ho an'ny ankizy vavy izay totosainy tsy alarobia amin'ny faha 12 ny volana Oktobra ho avy izao. Amin'ny fotoana io ihany koa no anokafana amin'ny fomba ofisialy ny lalao baolina kitra zazavavy latsaky ny 12 taona atao eny Karion amin'ny faha 12 ny volana Oktobra ho avy izao ihany koa. Arahantsika vetrany ary ny andindiny izay miaraka amin'ny Norofitiavana sy Manorandriamalala. Mbola marefo ny fanajanona ny zony ankizivavy eto Madagasikara amin'izao fotoana. Ny 520 isanjato ny ankizivavy malagasy eo anelanelana ny 520 taona hatramin'ny faha 520 taona ny mantsy no hiara-ny herisetra ara-nofo raha toka ny 720 isanjato eo anelanelana ny 10 taona hatramin'ny faha 720 taonany raha ny tatitra ny voaka farany. Ankoatra ny trangana fanolanana, ankizivavy iray ao anatin'ny 3 no mitondra vohoka alohan'ny faha 20 taonany raha ny tatitra tamin'ny taona 2024. Ankoatra izay, tsy vitsy ihany koa ireo izay mbola tsy tafiditra an-tsekoly. Mbola vitsy ny ankizivavy miditra any an-tsekoly raha mihoatra amin'ny ankizilahy, mbola vitsy ny ankizivavy miakatra any amin'ny niveau secondaire mihoatra ny ankizilahy. Ny ankizivavy ny tena maro hiara-ny herisetra raha resaka herisetra ara-nofo zany, dia ny ankizivavy ihany koa no mbola maro ankizivavy manambady alohan'ny faha 20 taona na dia efa misy ary lalàna eto amintsika mandraran'ilay hoe fanambadiana alohan'ny faha 20 taonany. Ho fampiroboroboana sy ho fanomezan-danja ny zony ankizy indrindra ny ankizivavy no antony nanaovany fikambanana iray mpiaro ny zony ankizy Antsoavo ho an'ireo kandida rehetra. Fampiroboroboana ny zony ankizy eo amin'ny sehatry ny fahasalamana, ny fanabeazana, ny fampandrosoana eo amin'ny lafiny rehetra. Ny lettre ouverte analefany UNICEF zany tsy ho an'ny ankizivavy ihany fa tena hoe ny teny amin'ireo kandida mba hanome lanja amin'ny programa an'asa na ireo vondrona politika hanome lanja ny resaka ankizy. Dia ao anatin'izay hoe hanome lanja ny resaka fahasalamana, ny fampianarana, ny fiarovana amin'ny herisetra. Mba ahafahana mampiresy mampivelatra ny tanora zazavavy malagasy, hisy ny hetsika hanokafana amin'ny fomba ofisialy ny lalao baolina kitra zazavavy tournoi national U16 hanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny ankizivavy ny 20 Oktobra izao eny amin'ny kianjana alarobia karakarainy eo anivon'ny federasiona malagasy ho an'ny taranja baolina kitra sy ny sampandraraha maneran-tany miaro ny vehivavy sy ny ankizy. Dia izay ihany koa no manakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Ankasitrana tomboky lasy sy tomboky vavy ny fanarahanao izany hatramin'ny farany. Ampatsahivina ihany koa isika rehetra ny tokantrano fa ny alatsinainy hatramin'ny zoma no anarahanao ny tantara mitohy le prix du pardon eto amin'ny fahita lavitra MBS. Ny tena kosa ary dia mametraka ny veloma mandram-piona ary manome fotoananao ho amin'ny rapitsy toy izao indray. Veloma tompoko.